zay lay mpanompo tsy mahasoa manaiky rahan'Andriamanitra hitondra ny afatra ho an'ny fiangonany amin'izao alahady faharoa amin'ny volana janoary 2024 volana ananganantsika lo hevitra lehibe hoe maneno tenany amin'ny asany ny tompo. Ary amin'ny protestanta tompoko zany lehibe indrindra tsy maintsy ho voaray tsara hoe asehon'Andriamanitra ny maha izy azy ary tsy miafiny zany fa misy asa ataony hitanao maso mba hanambarany fa zany no maha izy azy an'Andriamanitra. Dia entin'i Jesosy anambarany zany amin'ny mpianany sy amintsika fiangonany dia zao nilazany azy hoe raha zaho tenako ihany tsy mahay manao na inona na inona. Jesosy Kristy zany teny zany raha zaho ihany dia tsy mahay manao na inona na inona aho. Fa ny asa zay any raha raiko azy no ataoko. Ny asa zay nataony ray ho vitaikiny ireny ny manambara azy hoe Jesosy. Miezinezina zany fanetretenan'i Jesosy zany hoe raha zaho tenako ihany tsy mahay manao na inona na inona aho. Ary misy be ianarantsika zany ty isika be atoka be tia misoma vita ny zavatra rehetra tia nylazai sasany fa 85% vita ny raharaha omaly tena navita ono zareo. Jesosy 0% raha izaho tenako hoe tompo. Mianatra ny Jesosy Kristy zany zay te havita zay any raha ray azy. Tsy ny sitrapoko no ataoko i Jesosy fa ny sitrapony zay nanilaka azy. Azany masarotra ny tiasana pastoraly ty tsy zay tiako atao no ataoko fa zay asain'Andriamanitra ataoko amin'ny iraka mpanaoviny any no ataoko. Dia mianatra amin'ny Jesosy Kristy amin'izany. Dia takarina avy amin'izany filazan'i Jesosy azy zany hoe reo asa na ny ranoray azy no vitaiko ny manambara azy. Inona ny tsaronao zany hoe asa ho vitaiko. Inona ny teny malaza be amin'izany hoe ho vitaiko. Vita. Taizy Jesosy no nilazany zany hoe vita. Io no asa na ny ranoray azy ho vitaina dia ny hoeo ny azy fijaliana. Mikeza be zanyieraka mpanaoviny ray amin'ny zanany zany hoe mandehany ianao miantona amin'ny azy fijaliana. Sotra nareo manana lettre de mission dia olona manamboninahitra be no tongany dia tongany ianao naovana réception. Hitako le anankiray zay namanay sy ministre koa izy fa mba tsy fantatro zay natongavany tany tonga tao amin'ny tanàna anankiray dia hitokana pompondrano izy tamin'izany tanàna zany tamin'izao fitondrano zao tonga tany izy dia tonga ny olona ny tsena azy dia nisalorana ino olo fanao voninkazo mahazo voninahitra fa nihiraka mpanaoviny ray an'i Jesosy eny amin'ny azo fijaliana. Raha
miraikiraka avy amin'Andriamanitra zany ianao. Raha manolotena anao zany ran'Andriamanitra anao ianao dia miomana itondrany miazo fitadianao. Aza mieritreritra grady, aza mieritreritra zany voninkazo zany tsy olana azo an'izany azy zay nyainao. Ny grady azoko dia nalazain'i Jesosy marika toko fafolo. Tao mba iverena fa tantara mahafinaritra io. Ho an'izay manaiky anaraka ny tompo. Marika toko fafolo, ny andimy fa 8 ka hatramin'ny faha iraika amby telopolo. Ary hoe Petera taminy, indro zay fa nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao. Toy ny mitenen'i Jesosy hoe inona no anay zany? Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona efa nafoy trano na rahalahy na nabava na reny na ray na zanaka marikely efa tsisy vady eo na tany no ny amiko sy ny filazantsara ka tsy amiray zato eny amin'izao andro ankehitriny zao dia trano sy rahalahy sy anavavy sy reny sy zanaka sy tany dia mareo ihany ko fa tsy misy vady eo bano sy manenjeo. Ary amin'ny andro rina ho avy dia fiainana mandrakizay. Io zany ny cadeau azoko tamin'ny tompo izy fitaovako azy mbamo ny fanenjera. Matoro zany enjena ma olona ny ran'Andriamanitra anao dia mifanaraka amin'ny lalana nalehan'i Jesosy alehanao. Izao no asana ny rano raiky novitaiko hoy Jesosy. Vita ary ireny no manambara ahy. Raha tia fantatra ny amin'ny Jesosy zany ianao, iza maro ny Jesosy io dia izay zany izy vita hoy Jesosy. Ina moa ny vita tao? Ny famonjena. Ny asana ny rano ray novitainy Jesosy zany dia momba ho mpamonjy. Iza zany Jesosy aminao dia mpamonjy. Tokony ho azontsika dia amin'izany fanambarana ataon'Andriamanitra momba ny zanany zany. Mijaona toko faefatra ambin'ny folo andimy faharoa ambin'ny folo tsy azo vakiana fa atao tsy anjery fa hainareo tsy anjery io voasazy zay mijery eo mangala mpijery eo mijaona toko faefatra ambin'ny folo andimy faharoa ambin'ny folo hoe tsy omeko le mialoha so fantatrareo mialoha hoe zay mino ahy miasa ataoko ny ataoko keo ary anao asa lehibe zany izy satria samy makany amin'ray tsy mahazo zany ny farany iny Jesosy makany amin'ray mifonao anao, Jesosy makany amin'ray mivavaka anao, Jesosy makany amin'ray manome ny fanahy masina anao no afanao manao asa lehibe noho izany azy fa mariny fara zay mino ahy hoy Jesosy zany hoe mandray le nanambaran'Andriamanitra azy iza izy mpamonjy zay mandray an'izany fanambaran'Andriamanitra ny zanany zany mino an' Jesosy. Ina no ataony? Ny asa nataon'i Jesosy no atao. Raha misy asa ataonao zany, raha misy raha ataonao eo anivo ny fiangonana dia manontany nataon'i Jesosy ve ny tahaka izao? Zay asa ataoko no ataoko io. Io le mpampianatsy zay dia anao asa lehibe noho izany azy izy, tsy hoe asa hafa mifanohitra amin'ny asa nataon'i Jesosy fa asa mifanotraika mifameno manambara ihany an-trano fa i Jesosy no mpamonjy. Dia mianatritsika amin'izany fanambaran'Andriamanitra ny zanany zany fa izy Jesosy no mpamonjy vita. Izay mino an' Jesosy ny asa ataony nataony koa ary
atao asa lehibe zany azy izy dia malekely fa efa navita asa lehibe anao mihoatra no nataony Jesosy fa izy nahitany Jesosy dia Madagasikara nandian'izany izy tonga taty izy io midia tongotsy Jesosy ohatra lazay sasany hoe midia tongotsy Mosesy ny any anany amin'izareo any misy an'izany hoe to Madagasikara eto nandalo tato Madagasikara hoe Mosesy asa dia fikolosa filitaonina mihitsy Mosesy io dia tabela ao an-tramon'izao ny dia tongony enganie mo marina zany fa i Jesosy tsy nandalo taty tsy tonga taty fa ianao tonga ty tsy tonga tamin'izao nakady fotsy zao izy raha izy tena niny no hity raha izaho tenako dia tsy mahefa manao na inona hoe Jesosy tsy tonga taty izy fa ianao tonga ty manao mihoatra no nataony ianao zany dia raha veto kady fotsina ianao irana makany ambody vokely tsy tonga tany Jesosy fa ianao tonga any dia ataovy io mihoatra no zay efa nataony Jesosy zany ho afatra ao anatin'io fanambaran'Andriamanitra ny tena ny alalan'ny asan'io mianatra aloha inona ny nataony tompo fa maneho ny maizy azy maneho ny tenany amin'ny alalan'ny asany Andriamanitra dia fatarinao zany ny asany dia ny asan'i Jesosy dia ito amin'izao tany misy atsika izao ino torin'ny apôstôly reny dia la iny hamonjena zao tontolo zao dia anao koa zany mba mitady zay moyen ahafahanao manao asa-pamonjena nataon'i Jesosy mihoatra no nataony tompo amin'izay lalana sy toerana aniran'Andriamanitra anao izaho manana fanambarana lehibe mijao no iny tompo ny asa mindraiky zay alovitaiko dia izany asa zany manambara ahy fanirahany ray ary ny ray zay naniraka ahy izy ny manambara ahy tsy mba renareo ny feo nahitanareo kory aza ny eny io le mahagaga atsika mpivavaka malagasy isaky zay resaka manolo zao ka te ilaza fa kristianina be izy dia nandreny feon'ny tompo reko mihitsy ny teny tompo ny teny tamiko be lehibe mitsangana amin'izany a nandreny teny Jesosy mihitsy izy mivantana taminy ianao rano manao an'izao ianao ao mandreny zany izy so dia mba tsy Jesosy le rehetra zany enonareo zany so dia mba tsy Jesosy zany enonareo zany dia iny taparaleran'ny tanàna dia iny ananganana fiangonana rehefa avy eo zany na enon'ny Jesosy ny teny tamiko raha mba hoe fanambaran'Andriamanitra taminao amonjenanao sy amonjen'ny hafa rehefa avy eo dia iny ianao a mba nanetsy tena tsy hitabataba eran'ny tanàna mba azazo fady nataonao a ananganana fiangonana le nainonao ny feon'ny Jesosy hono amin'ny filazan'zareo mpandinika ny fiarahamonina zay sosiology hoe raha tianakarena ianao tianakarena maiky malaky ohatrany ny tianareo atao io manangana fiangonana dia ho avy eo nety malagasy zany vao mahita fiangonana misokatra zany dia tonga eo izy dia aza manao zay misy birao zany ozy izy dia rangary taosery mailona aza sina birao zany ny fiangonana fa mananinaninanao io fa tonga dia aleposinao io ambonina midionony nyrakitra dia tonga dia hoentina any an-trano trano zatataparaina hitan'olona maso zany zanakakady fotsiny mipetraka akaiky ny fiangonana atao eo no mahita an'izany ambonina migony avy any dia teninao an-trano eo ny rakitra satria te anakarena malaky tsy renareo ny feo nahitanareo kory aza ny endry conséquence n'io
vakikely ao ma io amin'ny jaona vakitsika io ary ny teny tsy mba mitoetra ao anatinareo satria tsy mino zay ny raha iny anareo rehefa tsy mandrefy eo tsy mahita maso sany olona dia manino tsy mino verinany amin'ny tantarany famonjeny Jesoa any dia miverinany amin'ny tantarany diay izany anarany mahita vao mino iny Tomasy dia ohatrany hoe zany ihany hatramin'izao mbola olona tonga ho mpiangonanao tsy mino ratsy mahita ary zany ny fidianany Jeryjekemany ty loha hevitsy ty maneho ny tenany amin'ny alalan'ny asany izy Andriamanitra ianao zany mety tsy hita azy tahaka ny eritreretany sasany azy fa mahita ny asany aty teny Jesosy tamin'ny androny io raha tsy ho ahy ianareo no miteko azy dia mino aminy ny asany fa io kosa tsy misy mahasakany io raha izaho ny asa ho ito tsy misy mahasaka anahy tsy voatery mahita maso ianao zany tsy voatery mandre feo ianao zany fa mahita ny asan'Andriamanitra hamonjeny olona ary teo aho no nangataka tamin'ny tompo hoe mba asaiko mahita ny asany asa mpamonjenao zahay tompo ataoko mahita ny asa mpamonjenao zahay so manko ny fanao rehefa misy olona voavonjy fanao ny anjely zany raha misy anankiray ty ambony tany bebaka ka miala amin'ny ratsy fanaony dia misy fanena lehibe toy zany azy andanina dia mba atao transposé zany fa fifaliany zany azafady afondrao maka ty ambony tany zany fifaliany zany raha misy olona mba lova tamin'ny fiainany misy olona mba nanaiky an'Andriamanitra tamin'ny fiainany dia tokony anina ny fiangonana tsy verena fotsiny iny ay diranina mba tonga mivavaka ary tonga niova ranony inona koa mba mampiovan'io eo arkisako makany amin'ilay fitiavan-tena anareo hoy zay zanako zay miaraham-bavako teto hoe efa mandalo eo azy tsy amarainy zay miaona dia izy lao andeha fa ambesadisaka kety andeha am'izay izy eo aty am-piangonana izy io lao andeha am'izay fa ianao efa manana toerana reo voatokana zay tsy maintsy mbola mitady toerana ko mahazafa tsy marina zany tsy dia azo toerana manoka voatokana dia tonga dia makaty voatokana fa misy tsy mahazo plasy nefa taranjanako any ambaly eo mpanaovana fiofanana eo zay teny dada mba tena mba mamaya mihitsy hitantara azy aminao hinamika ao am-piangonatsika ao asa na ao zao zay le zanako zay ao am-piangonatsika ao misy olona atry fonkely zanany io anefa nentiny taty am-piangonana fa io tsy nentiny niditra ao am-piangonana fa ao tokotany ao izy mipetraka hatramo zao efa zaza firy-taona izy zao na malalaka toinona ao an-trano ao tsy miditra izy fa ao ihany izy mipetraka tendra ihany ro mizanany io mba tafsivotra ihany miditra kely tato am-piangonana hoe mijery gaga be hay zao le alitany tsy ahitany maso io izy zany ao atokotany ihany izy mianaka satelo mianaka mipetraka ao misy olona vomafy ohatry zany atao amin'ny fiangonan'Andriamanitra dia rehefa tonga ny ekona mba manatina le olona efa mba nahazo privilège nahazo plasy manatitra olona eo akaikiny eo marina amin'Andriamanitra raha itrisaka izy hoe mba mitakely azafady toko mapetraka ety ty olo eto tsy mitrikatra izy dia manakaiza moa zany fitorinao filazantsara na tsy andeha hitotely aza ange ianao menao kera ny olo iny eona tamin'ny tompo tamin'iny andro iny
zava-tsarobidy zany nataonao zany fa contre-phrase-n'izany mifanohitra amin'izany na terina teo akaikinao le olona fa tsy nomenao toerana dia lasitry mivoaka ary mety ho zany natonga le olona hoe nijanao tokotany lasa vakany fa raha ahoana etsika tsy azo toerana hoe janolety any dia mijaly eto sika dia mijaly eto an-trano ary tonga foana eo sisy ny zanako isaky ny amin'ny miaram-bavatsika fa ao atokotany izy mipetraka saintsainy kely zany toejavazy zany fa atao an'izy plasy io atao an'izy zany manitra satria tsinona ty fiangonana ty diny ty a ay ino izy ty vavadiny lanitra dia izy zany tokony hiditra ny lanitra le olona tsy mena plasy zany tsy mahazo miditra tiako hitikitrina kely izy io fa tena mba mafy loatra la ataonao hoe tany tomba vosy krismasy zay mafy loatra mihitsy anankiray tamin'ireo zanako reo no efa miainga maraina tsy manaiky hiaraka aminay iainga menina sasany tsoby fa mba tiaka toerana am'izay mba hitiavany tany zany hoe io le azo fijany amfirotsika mity nga amfiry amfito amin'ny enina izy tonga taty am-piangoana fa tsy maika toerana fa olona anankiray amin'ny tabio anankiray dia misy tompo-toerana fito eo baiboly poketra akanjo ino ilazeko taminareo tamin'ny taom-baovao hoe io ny anarana zay reto kristiana fantôme tovitovy any amin'ny brao alehanareo any io palitao fa ho avy eo izy fonctionnaire fantôme hatramin'ny fito latsaka fahefa ry zanako io midina miverinanako eo mbola tsy feo le toerana fa mbola miady an'le olona tompo le toerana miatana le toerana mbola tsy tonga dia nitantara taniko amin'ny kanaelo le zaza hoe ono avy da fa maninona no azo atao aty amintsika nitahaky zany efa lazaiko io tamin'ny fotoana hoe misy olona maniraka ny zanany maka toerana mba hafany mipetraka io hiaram-bavaka inona ny fahotana amin'izany zana no irany tonga izy avy any satria izy io tantarainy tamiko nanatra fandraisana tany an-trano hoe tamin'ny alakamisy dia hoy izy pastera mafy loatra ny any anjenin'olona ka tantaraiko anao le izy io vadiko io hitanao io tsy afaka mandeha io tsy maintsy karakaraiko io aloha fa io tsy maintsy minam-panafody atel heure ka raha mivavaka amin'ny folo ao dia tsy vity zay fa tsy maintsy mifito ao mivavaka dia natsino reo zanany ianna dia tonga teto na ito no irapo makala-piangonana maka toerana ho afy dia rehefa tonga avy eo lasa mody io zanako io dia le toerany lasa toerana fa tsy hoe le zanany ny jana teo fa niana lasa mody izy amin'ny folo ny vo ivavaka eo avy eo fa ineny mbola nikarakara ny dada tao an-trano aloha sinona ny fahotana an'izany tovitovy amin'izany kely hoe efa tamin'ny efatra maraina izy miala tany an-trano tatina le any ananonany amin'ny efatra maraina no mifolo dia tsy mahina-kanina izy mba amin'ny sakafo amin'ny efatra maraina zany ataon'olo mpamosavy io raha voatokotany eo fa dia miomana kely dia misotro rano dia tao amin'izay tonga ty mba efa hoe eto zany tsika mipetraka dia sezatao mijana am'izay ndeha hisakafo dia mavobe misy dia advantiste tatsy mahazo client isan'andro mandeha misakafo any aloha zanakakady fotsy rehetra dia vitany anankiray dia lasa reny anankiray dia misy nahita fa izy nio manasa sakafo izy anatsy famaray zay vasera dia mipetrany le toerana tonga ny olona tany avo sakafo tsy hita zay atao biady aman'olona ve fa lasa nandeha mitady toerana tany kafa fa izy avo sakafo tsy nahazo toerana tsy azo tso le toerana misy zany dia misy lazaiko tandekona maro manko io misy kosa tena ngetoka be mihitsy
dia mitady olona namana atao am-piangonana izy fatany hoe afaka fo maraina afaka tonga lohany dia mba mametraka kely any izy fantatro zany a zavatra iainantsika zany a mba mametraka kely any amin'io kristianina io izy a dia makaterana ho azy io kristianina io dia tonga izy avy any a dia makeo aminy ny règlement de compte fa vita mialoha dia tonga dia tonga fotsiny dia mba mahita azy le olona dia tsangana le olona dia tonga dia mipetraka eo dia lasa le olona avy nandray dia mipetraka kely nisy an'izany atao am-piangonana hitantarana zany a zany koa tsy hitako izy fahotany zany izy raha mba misy kely apetrana dia le anankiray koa mba mahazo kely vidianany mofo rehefa avy eo mba afaka noanana izy amin'ny maraina iny dia azo le kely napetraky le anankiray a dia lasa izy mody aloha dia mandeha misakafo amin'le mba azo ny kely iny izy a tonga ny amin'ny folo mivavaka amin'izay izy ohatrany le zanaky le olona teo ihany inona ny fahotana amin'izany fa le voalohany hoany raharan'io ry moa izy ry baiboly madame poketra reny mameno toerana eo roka kely toko tena mba vomafy mihitsy le olona fomaraina vomafy le olona mametraka kely raha ianao mahazo fotsiny amin'ny alalan'ny poketra tanjona amin'izany dia hoe samy tia hitan'Andriamanitra ny olona rehetra lay asany any rano ndraiky hovitaiko Jesoa manambara zay mino ahy ny asa ataoko no ataony keo dia mba manambara famonjena amin'ny hafa koa ianao raha mba ianao raha zany tsara fanahy mahita olona entiny dia koa na avy any tsy mahita toerana dia ianao zany mbola malalaka aminao dia manangatanana ianao aty tompoko mbola misy malalaka avy aty fa mbola misy malalaka ety tsy mbola nita zany ataty très bien très bien manangana tana dia tonga eny dia koana dia ateriny makeo le olona mahazo toerana somatana fafavy aminao le olona eny hoe efa kina ny fifaniny so dia etretinao hoe za te hiteny zany aminao dia mamaly bena re misy très bien misy lioka toko fa enina ambin'ny folo nampianariny ianao tamin'izany dia nanaraka ianao tsara zany ataonao zany any io ka toko fa enina ambin'ny folo andiny fahasivy ary io izao aminareo tokony miteny aoka ny mamona tsy marina no entinareo mahazo sakaiza mba ho raisin'ireo any afonenana mandrakizay nareo rehefa lany izany inona nefitra io dia mamona tsy marina ho ino mbola sy niarena aoka ny mamona tsy marina no entinao mahazo sakaiza sakaiza zany amin'ny baiboly a amin'ny fiteny Jesoa hoe ianareo no sakaiza fa tsy le sakaiza eritreretinareo aoka ny mamona tsy marina no entinareo mahazo sakaiza mba ho raisin'ireo ampifalianareo any afonenana mandrakizay rehefa tongany izy faly be hoe nahazo toerana tany a amin'le fiteny toko hoe aza mifaly fa manaiky anareo ny fanahy fampifali satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo nahazo toerana taniko izy noho ny nataonao ny mamona tsy marina zany a mety hofirena alohanao tamin'ny bus io mety volana alohana vidiananao lasantsy io mety volana ataonao rakitsy io sy ny toy zany a lay mamona tsy marina ampiasainao ahazoanao sakaiza le olona nyraisinao le olona nomenao toerana le olona navelanao mba hiainy ten'Andriamanitra le olona nataonao havana amin'ny maha-kristianina azy tonga kristianina izy nanolo tena ho amin'ny tompo izy fambe izy teo an'Andriamanitra dia rehefa tongany ianao senainy iny zany izy eo mivaravarany lanitra miaraka amin'ny anjelin'ny tompo iny ianao miakatra be ty satria ianao zany mba taratara vao miakatra efa roa sivifolo taona efa zato taona latsaka ny ray andro zay vao niakatra fa ianao nanao asa lehibe araka nazany tompo azy eny miminy zay mila no miasa tokony ataony ty ary ianao asa lehibe noho zany azy dia nanao asa lehibe ianao tongany amin'izay ianao
eo le olona menao toerana, io le olona nitoroinao filazantsara, io le olona nandeferanao. No faneferanao dia lasa kristiana izy, nino an'Andriamanitra izy hitany am'izay no tongany say miazo rakazaka izy dia no gagabenao izy koa ty manomboka anao any am-pifaliana hoe misaotra anao fa no nataonao a dia mba tonga ty koa fa tsy hoe no nataonao a tsy afaka nahitan'Andriamanitra aho, no nataonao a tafotona dia niala tao am-piangonana, no nataonao a izay farany vavahatra, no teny tsy voafidy nataonao. Na ny baiboly koa aza efa hitoerany arafesinao an-trano fa tsy namaky an'intsona no nataonao enganetsiko zany izy tain'Andriamanitra ianao anaka mandray le fanambaran'Andriamanitra ny zanany amin'ny mampamonjy azy dia tonga iraka Andriamanitra koa ianao mba ilaza famonjena amin'izay faneraseraninao mba ho raisiny sakaizanao ianao rehefa tonga ainao. Amen.